Tsy alalavitra ao anatin'izay vaovao izay ihany isika feno dia feno ny fandaharam-potoana raha ny mahakasika indrindra ny fiomankomanana ao anatin'izay fivoriana mahakasika ny francophonie izay no ambara raha tamin'ity andro-androany ity. Isan'ny hetsika ofisialy ny tanterahana tamin'ity andro-androany ity ohatra ny fitokanana ilay hetsika Zoma francophonie. Feno dia feno ny fandaharam-potoana ho an'ny komity mpikarakara ny francophonie eto Madagasikara. Ny maraina ohatra dia niraisin'ny ministry ny raharaha-mbahiny Ramatoa Béatrice Atala, ny sekretera jeneraly ny francophonie Ramatoa Michael Jean, dia Tsambraony Tsianosy. Nisy ny fanolorana fanomezana fahatserovana anty sekretera jeneraly ny francophonie ity. Notre bureau, voilà les souvenirs de Madagascar. Avec un panier, c'était des souvenirs de Madagascar. La vannerie est tellement belle. Et ce paquet où il y a tous les épices existants à Madagascar. Du sel, du poivre, du thé, de la vanille. Avec le label authentique. Authentique malgache. Malgache. Taorinina ndraisany filoha-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery ny sekretera jeneraly ny francophonie dia ny amin'ny lapam-panjakana iny avy kosa dia nisy ny valandresaka niarahana tamin'ny mpanao gazety. Io tolakandro io dia niroso tamin'ny fanokanana ilay hetsika nampitondraina ny loha hevitra hoe Zoma de la francophonie eny Andohalo ny délégation izay nitarihan'ny Ramatoa Michael Jean. Hetsika fitaratra entina manome lanja ny sehatra ara-toe-karena eto Madagasikara. Nahafahana nampiranty ny sehatry ny asa tanana sy nampisongadinana ny sehatry ny ara-kolotsaina. Namarina ny fotoana kosa ny fanokanana tamin'ny ofisialy ny foiben'ny francophonie etsy Antaninarenina izay niarahana tamin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery. Dingana iray ny vita amin'ny fikarakarana ny fandraisana ny francophonie, hoy kosa Andriamatoa Ratsiferina Hugues, filohan'ny komity mpikarakara ny francophonie. Fijerin'ny olona mahita ny fiomanana amin'ny ankapobeny hoentina daholo ny fitaovana ny olona indrindra izay olona manamboatra satria ny enimpolo isan-jato ny asa dia avy amin'ny olona daholo. Ny olona daholo manatanteraka ny isan-jato ny asa, eo amin'ny fotodrafitr'asa eo amin'ny 5 isan-jato ary eo amin'ny fanomanana amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 20 isan-jato. Izany hoe ny olona zany ny tena zava-dehibe. Hitanareo fa marobe ny olona amin'izao fotoana izao efa misy eo amin'ny olona 30 am'zato eo no mikarakara ny francophonie ity amin'ny fianambeana io, ary everina fa tsy ho ela dia tafakatra any amin'ny 2 any ny mikarakara io, miampy an'ireo mpitanjo filaminana izay mahatratra ny 5 any. Izany hoe efa mandeha tsika, efa mandroso, ary ireo vahiny dia mahita fa ara-potoantsika ary manana fanantenana be mihitsy amin'ny zavatra hitranga eto Madagasikara, indrindra amin'ny vokatra ho azon'ny Madagasikara. Tonga nanatrika izao fotoan-dehibe eo amin'ny tantaran'ny firenena izao ireo olo manan-kaja maro samihafa raha tsy hitanisa afa-tsy ireo maso ivovahiny miasa eto Madagasikara, mpandrarahara toe-karena, ireo ministra mpikambana amin'ny gouvernemanta ihany koa.